Efa ndresaka niny amin'ny tontolo ambanivohitra ihany sika dia saika ny tantsaha iny amin'ny tontolo ambanivohitra dia manao ny volo mangazo avokoa. Vokatra maro no azo avy amin'ny mangazo raha tsy laza fa tsy ny lafarinina ohatra sika dia maro ny malagasy no mampiasa ny lafarinina mba hikarakarana sakafo ao an-tokantrano. Faritra maro eto Madagasikara no malaza amin'ny famokarana mangahazo. Hatreto anefa dia mbola tsy voafeny ny mpamboly sy mpamokatra mangahazo ny manodina azy ireny ho vokatra ara-barotra sy jifainy rehetra ka zara lasa atao sakafo mimby ny ankamaroany. Izany indrindra no nahatonga ny orinasa Sky any Analavory hanodina ny mangahazo lasa lafarinina araka ny fanazavany ny tompona andraikitra ao amin'izy ireo teny amin'ny hetsika Fiaramada varotra fampirantiana Zaitonsaina Etsimamasinana. Satria dia fantatra ary nomporom-fon'izy ireo ny fisian'ny vokatra vaovao gaz sava izay azo avy amin'ny fanodinana ny mangahazo ho lasa lafarinina. Farine de manioc sy fécule de manioc. Lafarina sy fécule izay vita amin'ny mangahazo zato isan-jato. Ireto lafarina sy fécule reto dia afaka ampiasaina resaka sakafo na koa fampiasana industrialy. Ny lafarina moa dia ahavitana pâtisserie na farine pâtissière, azo anaovana karazana gâteau rehetrarehetra izay misy izy azo koa anaovana cacapichon, mbola afaka mampiasa azy ihany koa ireo mpanao mofo. Ny fécule indray izay efa tena ampiasain'ny malagasy amin'izao fotoana izao dia azo anaovana charcuterie, azo anaovana sakafo ihany koa, lasopy, azo anaovana glace ihany koa. Lafarina tena fampiasa izao dia farine de blé dia nefa amin'izao fotoana izao moa efa hitan'ny zareo any ampitan-dranomasina fa ny farine de blé dia misy gluten. Farine de manioc kosa indray dia tena ara-pahasalamana tanteraka satria tsisy an'izay gluten izay. Dia raha misy mampatahotra ny olona hoe mahatonga décalcification dia efa afaka tsy natao traitement chimique fa naturel nanalana ny cyanure. Fa tsy misy cyanure izy no ara-pahasalamana tanteraka satria tsy misy gluten. Izay zany no tena tombony ary ny vokatra avy Sky dia 100% bio. Namaran'izy ireo ihany koa fa efa manomboka aparitaka izy ireo amin'ny tsena anatiny ity vokatra izay novokariny izy ireo ity ary afaka hifaninana sy mahasolo ny lafarinina izay vita avy amin'ny varim-bazaha satria dia latsaka kokoa ny vidiny ary ara-pahasalamana. Namaran'izy ireo ihany koa fa hamorona asa maro an'ny vahoaka ity tetikasa ity ary anisany azo tombotsoa amin'ny famokarana ny gaz sava ny mpamboly mangahazo.